Voafatotra nolalaovin'ny Ertina Rafilipo, Miora Ramaria, Tantely Domoina, Dimy Docteur Intsy, Yaingo Lanto, Finaritra Docteur Tovo, Eric Docteur Miconseil. Voafatotra roapolo taona Monana Domona, mpianatra ho dokotera, tovovavy tsotra, be fandeferana, zanak'i Rafilipo, rangahy entitra, maditra vehivavy, sy Ramaria, vehivavy milefitra lalandava, mandray ny ditram-badina toy ny hoe Voajanahary. Andro voalohany tao amin'ny hopitaly. Vita eny izay roa alina izay. Tena reraka be any Artoro sady ilay marary alina tena mihina vaniny be. Zany efa kitena kamo be ody fa maro tao indray nge dadanay sy mamanay afaka maly. Hitan'ilay mpanofatra ny araka tamin'ny vehivavy indray ny dadanay dia nanontany an'izay mamanay dia raikitra indray ny gery. Indry any. Fa manina aza ki dadanareo no manao an'izany? Dia tena tsy haiko akia. Isak'izay manontany amin'ny mamanay aho dia rehefa tsy hoe efa Voajanahary amin'ny lehilahy mihitsy ny mampirafy dia noho izy be voka loatra hono dia tsy mba afaka nahalala ny toetra ny dadanay. Inona ke nidirandria amin'izany? Mamanareo mihitsy no maivandoa. Azafady raha mamanay aloha efa mveteny mihitsy fa raha mahita hafahafa amin'ny dadanay hono izy dia tonga dia misaraka avy hatrany. Vina ihany ianao Rafilipo vao mba hiova, tsy efa ampy ve izay e? Nomboka indray ve ny sermona raha tao kifava? Tsy mametsiny anao mihitsy aho e. Ianao raha mba voafatotra. Loara ny sakafo tsy be menimeninao e. Ary aiza mona angamba mbola tsy mody? Mody izy androany ka, fa mety mbola any an-dalana. Sady aleo izy aloha taray kely ihany mba misy fotoana kely ho antsika sy ianao e. Sa ahoana hoy ianao? Raha matoty ve mitapy mba hariva andro mafana mitakosokosiny eo. Ny ampitso inivoaka ny hopitaly Odiny Monana ny mahita indray miaraka amin'ny tovovavy tanora anankiray. Tsy nisalasala izy fa avy dia nanantona. Dada, fa nga misy ataonao aty? Ay moa aty ianao no mianatra ry Monana? Izy ny sarobidy. Faly mahafantatra tompoko. Izao ny zanany. Bonjour aky. Efa vavy lehibe ohatr'izao ve ki mbola mianatra ihany? Aleo mianatra toy izay misarisary zoro amin'ny vadin'olonako. Tsy vava ry Monana, raha tsy taiza mihitsy ianao ty. Lasa mody fa marikoriko. Ary hitanao raha riva. Noho ny tonga tao an-trano i Moina dia nametraka ny kitapony teo ambony seza ary namonjy tao an-dakozia nandroatra ny sakafony. Avy eo izy nitady andreny ny tao an'efitra izy mivady. Inona indray ty ataony nenty e? Avy mipasoka ny akanjon'ny dadanareo akia dia teo ampampidirana azy tao anaty fitoerana akanjo no nahita an'ireto boatim-panafody reto. Fanafodina akory ne? Ndry moa efa lehibe ve ka hanafenana fa hoe fanafody mampateza hono kia. Sy mampatanjaka eo ampanaovana an'le aindry ihany e. Dia eo indray neny izao dia mihaino haino fotsiny tsy hanao ninina e. Le olona mitaritarika vehivavy ety seroa. Tena hoe ianao mihina tena fotsiny atao trano ato. Reny natao hoe tanana zatra mitsotra tsy mivoky ny tsony. Kay! Fero ny vavandry fa rendria ary matoa miatreto dia ho andry. No ndry no ijanonako eto ileferako amin'ny zavatra rehetra. Fa ino zao vazavaza ato izao e? Mba miditra ny vavady ve raha ngady efa tabataba no eny makaleo. Raha leo ianao inona tsy nijanonanao tany amin'ny vehivavinao tany? Fa nampitandranao ary Monana tamin'ny maraina. Vavanao io ihany. Ohatran'izao nga ianao raha tsy nisy anahy. Anjara asanao izany fenao te hiteraka. Zanga nangataka taminareo hoe mba te ho tonga eto an-tany fa mba hatovy. Tenena ihany ianao ero Mona fa dia ataoko mitanteraka io vavanao io. Zany ve mba fankasitrahana tolotra andrainao? Zao na teo aza tsisy dikany. Tsy navita ninina fa izy napiditra anao an-tsekoly, na mpianatra, na mana ary nampitafy anao ohatr'izao.
mba henonao veryneny ny tena voaka amin'ny vavanao, tsinitsinina tsisy dikana, tena tsamba mihitsy ianao anaovany azy. Ary averiko aminareo mivady ihany hoe adidinareo izany satria nareo ny nanao izay nahatongavako teto an-tany. Za nge tsy nangataka nininina tamin'izanizy. Mangina ho ahy ianao a, ny reninao mihitsy mimpamelora ratsy anao hoe vehivavy tsisy atao fa manabe vavony atao trano ato fotsiny, na mitaiza aza tsy hay, zao no alehany. Tena mifoana re ara Filipy fa sendran'izay zaza maivan-doha tsy mahatsapa ny ezaka ataonao aminy mihitsy a. Ianao ry mona, atsaony ra ianao fa averiko aminao hoe tsinitsinina na zana ianao raha tsy teo izy. Ny ampitso vita ny anjara gardanino. Izy anefa efa 2 andro izay nitsonohy tany an-tranony fa mangataka an'izay interna gardanialy no solony. Andro fahatelo ny aretan-tory dia tsikaritra ilay dokotera lehibe ny hopitaly fa efa tena reraka izy ary mironjona fotsiny rehefa manao fitsidiana ny marary izy ireo. Fa dokotera Tobona angaha tsy tokony efa paozy androany nefa mbola hitaka ao anaty lisitra eo anao gardaraha. Manao ny dokotera, tokony efa paozy androany fa mbola misy zavatra tsy feno ny fiche de rapport dia izay no aretako kely androany alina fisa. Ay dia efa nanontaniana dia ahoana, mety fehoana. Aza mihaina eny ilay lahy, efa telo andro izy izay nanao garda foana dia izay no tena akazy hoe tsy mety raha mbola mitohy. Ny ampitso andro fahaefatra tsy nodiny mona tany an-tranony ary nijanona ny tao amin'ny hopitaly. Zavy kilanto mba afaka matorany aminareo androany. Tsy afaka manitatra garda intsony fa hafahafa be dokotera iny tsy marina anareo marika hoe 3 andro ao manao garda foana dia sao be deux raha tratra hoe tena vidiko mihitsy ny ilay garda ny ankizy. Tena azafady aky mona fa namako ndry. Tena tiako be izany hoe isika eraka ao an-trano izany. Nefa ke izay be da be ao an-trano, zokinay roa lahy efa manambady nefa dia aminay daholo no mitovy izy ninakaza. Ay no, aleo fa tsy maintsy mahita vahaolana aho e. Zaho indry ihany fa tsy ody fa dadanay sy mamanay aky tena olona hoe toksika angambany. Dadanay efa mampirafy sy ny sisa. Mamanay nefa mbola miaro azy ihany dia mbola zao ihany koa aza no endrikendrehany hoe mahatonga an'ilay situation. Tena mampalahelo koa kindry. Dia antaniko ary tovy mba hiresaka amin'ny dokotera iny so mba misy hevitra anankiray malalaka ki afaka torindry raha alina. Tsy matahotra matotoa nefa moa ndry. Ry aza manany ihany fa tena raha mba misy na dia fandriana anankiray fotsiny azy hitsorana. Za tena tsapako efa reraka ihany fa ilay hijanona tsy manao ninina matahotra sao be deux raha tratra. Za tena ohatran'ny masika be dokotera iny. Ilay izy mbola tsy manambady angambany aky mampasika azy a. Tsy ampy zavatra neky io dokotera tsika io e. Sady misy taona na entamito fa manara-maso andry foana hono izy. Ina aky fa raha misy maheno ka ho very azy atsika. Za tena tsy tia an'izany resaka lehilahy izany. Tena nanimba ny fandraisako natao hoe fitiavana ny zavatra ataon'ny ray aman-dreny. Ndry nefa kinareo bo couple be. Marina e. Ny dokotera iny sy daholo nefa niresaka izy ireo. Allô, salama tompoko. Ianao ve no madame Marie vadan'ny monsieur Rafilipo? Eny tompoko, izy indrindra. Fa isaka izao azafady. Afa-tsy amin'ny hôpital universitaire fa afaka makaty ve ianao azafady? Fa ahoana tompoko? Naninona ny vadiko? Tonga afa-ty madame azafady dia aty azavainanao. Aiza ny vadiko? Naninona izy? Ary raha tsy izy misy zavatra nahazo azy fa raha izao ny dia mba nakaty ve ianao dia nikiropaka ohatran'izao. Moina, maratra ny hono ny dadanao e. Toa tsy tetra akory ianao. Ndao aty. Io izy io. Voadona amin'ny fiara izy fa mahatsiaro saina tsara nefa. Tapaka fotsiny ny tongony. Ary izao tsy mba anontaniana. Taiza ohatra mba nanahoana. Aza metalatala eo rery mona. Efa aty amin'ny hôpitaly ianao mbola maneho ny fitiavan-tenanao ihany.
Marary ny rainao, ianao ihany ny fantatrao, mety tsy aka hitady anao taty izy izay dia voadona amin'ny fiara. Tsenareo mivady petra ny ataonareo dia makarary foko. Marary noho ny ratra kely mahazo an'io dady io. Ho anao ry dady, ianao ihany ny fantatrao, ianao sy mivady bevavinao. Ampijalianao nety dia ampijalianao koa. Tenenao ry neny ninona mitranga dada ihany ny fantatrao. Za na marary na maninona dada mampiayay anao izao tsy rarahinao mihitsy. Arenina rehefa ato amin'ny hopitaly, ny olona marary mbola mivazavaza eo. Fa ilay mandeha any amin'izay nilety ianao andritra ny efatra andro any amin'izay e. Olona beazina ohatry ny olona rehetra ihany nefa efa mitsipadolaka ny tany. Marina mihitsy izany lazain'ny dadanao izany. Rehefa izahay eny tsy mampetipety anao, mandehana any amin'izay mampandro ny fonao e. Hevitra natao andray marary anankiroa nefa nisy andra Filipa, ka nisy marary tao amin'ny ilany. Teo ampizahana io marary io dokotera Tozy dokotera Intsy nandritra n'ilay resaky ra Filipa telo mianaka. Sisy nahaloabavy izy ireo, ary noho nivoaka izy dia nanenjika azy ilanto. Bonjour docteur, azafady indrindra tompoko saika hiresaka momba ny interne tomony. Mbola tsy feno mantsy ny fiche de rapport dia sao dia mbola afaka mba mijanona izy androany. Izany hoe efa traly izy zany tsy hanao pause fa hiasa foana. Mba saivo mandalo amin'ny biraoko izy azafady. Izany nangataka an'ilay izy fa tsy hoe izy akory no... Inona tsy mazava aminao dokotera Lanto a? Asaivo mandalo amin'ny biraoko izy rehefa hitanao. Mazava tompoko, azafady indrindra. Ohatra izao ilay ao anaty film, mifamafao be ny fiainan'ilay sipa dia mipotra vany ilay bany manambitamby. Dia tonga dia mivady lisana avy eo. Mandroso tompoko. Bonjour docteur, mandala tao aminao ny aho izy interne Lanto. Mangataka fanoizana ny garda hoe ianao androany alina. Izany hoe efa telo andro misesy ianao zany no tsy natory. Nefa mbola omena fahafana isana marary ihany androany alina. Mety ve izany? Hoy ianao dokotera? Izany dokotera, fa ilay izy mantsy ilay rapportko mbola tsy feno, dia izay no mahatonga na manontany sao dia izay lefa notaniko fa hoe mety ve ny mpitsabo anankiray miasa efatra alina misesy, miasa 420 ora amin'ny 420 ora tsy miato. Tsy mety to. Misy antony mahatona sina ny pause eo relelana tsy fahatoriana indro alina dokotera Tomona. Ary angamba tsy ianao no hanazavako an'izany. Mazava tsara tompoko, miala tsiny indrindra dokotera. Veloma dokotera. Tomoina. Eny tompoko. Mialohan'ny andehananao dia mba apetrao amiko kely hoe ny raport an'izay garda nandritra ny 3 alina nataonao izay. Ovitiniko vetivety ateriko eto ihany rehefa avy eo dokotera azafady. Dia ahoana aky? Mety hony? Misy efitrano hono? Tsy mety hony aky manao garda efatra alina misesy a. Mena azy ny rapport izay 3 alina nataoko izay dia moa dony ahy zany. Hoatray, inona koa izany? Dia ho aiza indray izany? Tsy haiko. Antanina misy hevitra malalaka raha mety amin'izay. Hoe any an-tranonareo ve? Ka eny e, raha manaiky moa Lanto hoe hiaraka amiko dia tsy maninona. Eny ary? Mila matory koa ndry fa tena reraka be. Be izay zavatra natrehandry androany izay. Any amin'ny dokotera Tofisika izany raha alina e. Raiko tsara e. Aloha hitondra ireto bilan retana amin'ny tale. Angatsy mba nampianarina tany amin'ny ambaratonga voalohany hoe mandodona vao miditra e. Mafy koa lesy nanaova Lanto. Ny ray aman-dreny nandroaka azy. Tapidalaka ilay izy mbola tsy omela hevitra natao amin'ny hopitaly mba hatoriana. Tsy izany no nangatany fa hoe mbola no garda androany alina. Dokotera izany mila mahay milaza amin'ny fomba mahitsy sy mazava izay zavatra tadiavina. Fa inona koa raha nahazo alatampoka teo? Hatramin'izay anjarako ty sipity inona izao ohatrany nisy nanisy ody sipity. Iny valilay fitilianan'ilay marary natao tao amin'ny 4. Dia ny amiko izy tadiavina raha alina raha misy ilay ala azy. Inona tsara? Dokotera Domona torany amin'ny lara alina. Tsisy tana ilay izy. Pavinay lasa ny ivelany dia malalaka ny John. Fa tsy nanaiky izy raha tsy miaraka amin'ny Lanto. Sao eritreretin'la hoe ataoko inona izy. Mazava ve tale? Azo afotra ve ny tanako fa mbola hikarakara sakafo an'ny vahiny aho raha alina? Nareo aloha dia hita problema amin'ny miandrandra olona io e. Ny anay ny fomba mbola mitempo tsara fa tsy mivadika vato e.
noho ny alina tao an-tranon'ny dokter Tovo. Tena azafady reto manome fahasairanana anareo tena hoe tsy hitako intsony izay ale. Dada sy neny ary nandroaka anahy tamin'ny maraina dia eo koa dokter Intsy tsy dokter Intsy. Dokter Intsy le rapport. Mona, aokaka izay raha pitsaterina fa tsy maninona izany. Olona compréhensifa ihany ny fahalalako an'i dokter Intsy fa aza miferitraina amin'izany ry. Sady azonao resahana moa izy ritovo. Antsoka izy sao dia izao mihitsy. Amin'iny izao. Aleo fa teriko any amin'ny hôpitaly izao ilay tatitra. Apetrako amin'ny sekretariat dia mba raisiny rapitsy maraina voatonga izy amin'izay tsy adino. Fandriva adaly andro efa mihamezina io tsy ahita bisy intsony endry. Tena tapaka ny hevitra fa raha mbola very azy io koa reto dia tsy haiko asa angamba izay ahazo ahy. Tena tsy mandry ny saiko raha tsy manao an'izay aho. Eny ary. Manahoana sasy azafady saika mba ametraka an'ity rapport de garde ity ane omenan'ny dokter Intsy rehefa tonga rapitsy maraina izy. Mbola ao amin'ny braony ane dokter Intsy fa maninona raha terinao aminy? Eny ary misaotra betsaka. Bonsoir docteur. Inona ry teneniko hoe. Mandroso dokter Domona fangamba anao tsy hoe fa lasa nody. Bonsoir docteur. Tena azafady indrindra fa saika hanatitra an'ity rapport ity fa adiniko nanatitra anazy alohan'ny nandehanana nody teo dia saika napetraka tao amin'ny sekretariat ka hoe ianao mbola atony. Ie, zaho hitanao zao ka miandry an'ity rapport ity mihitsy nijanonao ka hatramin'izao. Mila matotra amin'ny fomba fiasa ny dokter zany. Rehefa hoe mila manao tatitra dia mamety zany aloha izay vao mamonjy ny akaniny. Eny tena mazava tompoko. Miala tsiny indrindra dokter sady mangadantalana fa maizina ihany ny andro za mbola lavitra be mody. Efa ity koa nandrasako dia andeha koa matahotra maizina ngainao sa matahotra alina nefa saika toreraka hevitra tao tamin'ny hôpitaly androany. Dokter azafady indrindra manao crise be ilay marary eo amin'ny salle 4 za raha izay anao hitako eto fa sahirana ihany zahay. Aleo dokter sahaniko fa ianao azy efa alina be sao tareko vao tafody. Miandry izay ny La Simona namonjy ilay marary. Mikarakara azy eo izy no iny koa dokter Intsy fa manampy azy. Vao avy nodidiana teo amin'olo ilay marary nefa nanao crise dia nendahiny daholo ireo fantsona napetaka taminy. Nasiana fampatoriana izy izay vao nilamina. Adiny 3 teo eo nitao i dokter Intsy Simona ka rehefa nivoaka ilay hevitra dia samy mijery ny famantaran'ora manondro amin'ny 10 ora alina. Tena izay ho dokotera vao angataka vandrina anankiray fa tena tsy zakako intsony ny tongotro. Tsy tody any an-trano intsony kosa angamba aza. Mangana mihitsy ny manodidina ny masonao. Jereo ne misy fandrina eo amin'ny biraoko ao dia ao matory ity ny lakile. Tsy namaly intsony Mona fa rendremana avy dia noraisiny ilay lakile ary nizotra izy namonjy ny fandrina. Ady-pamantaranandro roa ny lasa, nisy rivotra mangatsiaka nitsoka ka taitra Mona. Mangatsiaka be tampoka izany. Hoay, fangaha dokotera tsy matory. Dokotera. Efa natory adiny roa efa tsy maninona fa mandehana natory eo amin'ny fandriana indray ianao aloha fa reraka eo sady mangatsiaka be tampoka angely andro e. Ohatra resitory koa nefa mbola manao an'ity taratasy de charge ity. Entin'ny fianakaviana amin'ny hôpitaly privé hono ilay marary ny rapitso. Ndana aloha matory fa reraka eo ianao. Io any afaka tohizako. Aleo samy matory fa tsy amiko izany tono adiny roa zany. Androany ianao vao atory zany. Lehibe ihany io fandrina io fa ianao amin'ny sisiny aleo aho eto anoloana eto. Akisako fotsiny ilay birao dia manao anany eto anoloana. Sy nisalasala Mona niverina teo amin'ny fandrina ary nirakotra ilay lamba dia natory. Dokter Intsy kosa namonjy teo akaikiny ary tsy tena tafatory fa lasa saina. Mitrena ombalany andro izany hoe amin'indray ora maraina. Nisy rivotra mangatsiaka nitsoka indray
ka nanatinatina kokoa ny nono dokotera Intsy zary ny faminy izy ireo. Tonga saina tampoka nefa izy ka nikisaka. Fa manina ianao miala? Ianao ane hoe tsy tia lehilahy, tsy tia resam-pitiavana dia manatra an'izay aho e. Intsy raha ianao tsy maninona. Nanao ny faminy izy ireo ary ilay tsy hodrivitry ny alina zary ny fangaro feo hafa, feo koboan'ilay efitrano fandraisana marary. Mazava tsy nanana, taitra imona. Nitsanganengana izy namonjy ny efitrano fidiovana. Narahin'ny dokotera Intsy izy ka samy tao izy ireo. Avy eo niomana ny akanjo fa maika hamonjy ny asany avy. Tsy nisy teny re tena nelanelan'izany fa tsiky kely isak'izay ny fanompo ny mason'izy ireo. Andeha hanaritra an'ity décharge ty ao amin'ny salle 4 aloha fa maika andeha zareo izay. Tomoina. Efa fantatro ka tsy nisy ninina nitranga, tsy misy tokony hahalala ninina. Zay fa mazotoa dokotera. Bonjour Ndry. Bonjour. Tengo daholo ny vaovao hoe nanao krizy ilay tao amin'ny 4 dia izao indray koa hoe mangataka hody. Ohatrany adalaka ilay olona e. Tena adiva renaka io vao tafavoaka tao amin'ilay marary tao dia avy eo mbola nasaina nameny taratasy be tabe décharge. Tena saiko tenen'ny mitovy ihany ity dokotera Intsy io fa tena manararaoam-pahefana mihitsy amin'ilay indritsotra loatra. Za zany kambe hanaritra tia hiandra zazy ty sinsiny kambe hanahiditra ao ary. Ameo aty ateriko rakamindre dia tia ny taratasy décharge amin'ny 4 raha afaka aterindre zany. Ok, merci akia. Tena tsy azo azoko mihitsy dokotera. Ateriko ty e. Ok, merci. Fa manindry miantso foana e. Bisikosy ka sahirana ao ala dia tsy tafody. Fa leo fa hody ary avy e. Vetivety eo andamany ady dia ho avy. Way, Tomo. Dokotera Tomony. Efa ela angainao ny teo? Azafady fa adiniko nandondona fa saika hanaritra antika hiandry rasazy ty aho sy ny avina fa vita ny anjarany. Ay ve. Andova ankehitrika ary aloha e. Tena ohatran'ny mbola maika dokotera fa mbola hanaritra ilay taratasy décharge ao amin'ny 4. Ohatrany efa mangorongoronetana koa zareo ao mantsy. Aleo sy ny aviko fotsiny izany. Zaho tsy ety kely aloha ny maraina fa ndamazavatra any an-trano. Any trano izany ndamasa. Azafady, aleo fa teneniko an'izay ny ekipa, tsy dia misy sarotra koa ny andro any. Ilay marary ao amin'ny 4 andeha dia izay fotsiny. Mazotoa dokotera. Mazotoa ihany koa ianao. Efa nimeroko raha misy ilanao aho. Ny piripiry ny mona nanomboka teo. Mitsoaka foana ny lalan'ny dokotera Intsy. Misitrika anaty-ankizy maro rehefa manao vizity ary amitondra ny dokotera Tovoany izay taratasy mila aterina ao amin'ny taleny. Inty farany koa mahita azy misitasitaka dia tsy sanany tany fa no heveriny famatahotra azy izy na nanenina no ilay zavanitranga ny alina. Nanapa-kevitra ny hody ihany koa imony. Tsisy nanina azy raha teo ny tao an-trano fa toa faly azy raha Philippe sy raha Marie nahita azy nody. Roa tokom-bolana izay ny lasa taorian'ilay alina inina tsy tsaroana. Ny tao an-trano tsy nody intsony raha Philippe fa nitoejaza hoe ilay niaraka taminy ka niraofiny ny entany. Raha Marie toa tsy taitra, toa efa nanam-po angamba ka tsy nanisy resaka firy fa nampifanakaiky azy kokoa anjanany ary ilay izy. Miara-misakafo ilantso dokotera Tovo no tamy avy any dokotera Intsy. Maka seza teo akaikin'izy ireo ary nametraka ny findainy teo ambony latabatra. Roviana nataony raharaha e. Miandry nareo dia atao feto mitambatra e. Angatsy miasa dokotera Tomony ary dokotera Lanto. Ozy izy androany ka niasa 3 andro ny sesindray izy ane reraka be. Tena mamony tena mihitsy izy iny tsy niteniteny zavatra taminao nga izy. Otra mitokatokana foana zany izy tato ato. Ary izy mandinika be foana, manina nefa raha miteny. Izy koa mantsy. Azafady kely Allô? Pisy ilay soratra teo e?
azafady kely fa miantso foana koa le olona. Ary izy ka efa manana pisikely miantsoko. Ka andiso zanakanababiko io fa aza mafamototr'olona. Teraka mamany dia mipitraka ao amiko izy dia miantso isaka mihetsika fa mifitiavako telefona mba havariana azy. Fa tena ohatran'ny tsy haiko le mitaiza. dia tsy andaniny andro tsy fiasana ho any mona io andro io ka nanapa-kevitra izy ny andamindamy manevitranony. Mandamindamy ve? Eve ndry mba afaka maka paozy ohatr'izao e? Ie, savavy aloha neny e. Zaho ohatrany reraka foana mihitsy. Ka eo indrindra isika. Ianao tsy karotry tato ato fa atsatra bezana foana. Angatsy dia misotro rano. Sa mety le feretatory ve? Tena tsy haiko rery neny a. Mahavesatra be ny faharenesako ny vatako. Mety mitaky amin'izay le feretatory lavare. Nefa izao azy izy vao tena manomboka. Ay. Fa maninona ianao domona? Fanina be koa zany. Tena tsy maintsy andeha dokotera ihany a. Isa maraina misalebulebe foana. Misy karazana infection hafahafa izay koa amin'ny hopitaly amin'izao ka tsy haiko hoe sao tratra koa ary ve za zany. Iza ny rainy? Rainiza ry neny? Sasiko ilay fanontaniana. Virus ampiasana ny resaka dia rainiza no antanina eny a. Vehivavy taloha andry mona. Intelo any nandany vanim-potoana ohatrandry izao. Ny roa tsy azo dia ndrino anankiray. Ndry dokotera indray ve no nazavako hoe inona ny mahazo andry io? Ka iza hoy ihany rainy? Tomona? Tomona? Moina? Zay, mahazo aina. Lasa ho hay fotsiny hoe oviana ny tranga dia fantatra hoe firy volana io zazo io. Ahoana ny fianarako? Ahoana ny asako? Ahoana ny fiainako mihitsy? Aiza no ahavitako zazakely izany? Rekako ataoko ahoana zazakely izao aza mbola zaza koa? Olona azy resana ve hoy ihany rainy? Tsy hametsiny andriana kely aza. Ary aza manafana eny tsy maninona izany. Olona kely io, efa olombelona ka tandremo sao mieritreritra hanao foana. Dokotera ampiasana ka neny hopitaly. Tena efa tsy tia hatsapa fitiavana izany aho neny a. Tsy tiako ny iaina izany mahita an'izao fahoriana izao. Tsy mametsiny anao amona. Izao mety nananitra anao tsara ve? Nefa koa rehefa fotoana ny zavatra anankiray tsy azo sakanana. Fa lasa saina kely fotsiny aho hoe ohatran'izao koa. Korotan-davany natao an-trano fa niady foana papa sy mama. Papa mamilava sady mamono. Mbola tao amin'ny orinasa ny dadanareo aho. Dia lafika tao ampiasana foana fa tsy nety nody. Indray andro tsy karana dia naseny natory tany aminy aho. Tsy niaraka roa volana akory angampizay dia bevoka. Dia efa endry izao ny toyiny. Voa aloha mama. Dia za. Dia sanatria ve indrindray. Nefa anjara io tsy azo ialana sady mila miaritra ny vehivavy. Lehilahy koa mitovy daholo. Asa inona indray ny tsiny ty andrity izao. Ty vehivavy be koa, mamilava, mpamono vady, tsy pody an-trano, sa tsy mpamme vola. Valaketraka imona. Toa misy kisarisary hitany sahady ao an-tsainy. Tokantrano mikorotana. Izy ilay vehivavy niresaka telefona tamin'ny dokotera Intsy. Piso moa. Namany ve? Andefy mandriny ve sa vadiny mihitsy? Dia ao. Tsy nahalao bava izy fa nidy tao an'efitranony. Nitomany nanala ny alahelo teo am-pandriana. Kotsan-dranomasy ny ondany ary niodikodina ao an-tsainy ny hoe ozina voafatotra. Miampitso. Hay, izay ndry vao hitako. Misy marary vaovao ndraiky ao amin'ny salle 4 ao a. Mila vaniny Pro Max mihoatran'ilay teo aloha. Manaranaka. Ohatray, inona kiny manaranaka? Ilay hoe mina vaniny ve? Inona kiza ny tenenindry izany? Sa hoe inona ny teneniko? Tena aleo miverina mody ndry fa ohatrany tsy sava tsara. Sady jereo ny masondry menamena be, ndry atsatra be. Mona, maninona ary ndry ty tatoato e? Reratsaina maraina fotsiny akia. Lasy dadanay. Bevoka hono le sipany dia lasy izy. Nentiny ihany ny netany.
tena anao surmenage indri ny farany amin'ity karazana changement mental mahazo andry ity, sady lasa niena be. Tena aleo ndri ateriko mody ka andraso. Tovo ay azafady docteur Tovo, ohatran'ny tsy savany aty namantsika ity jereo ny tarehana za hatsatra be. Reraka be mihitsy ianao Radoma, mandehana mody fa resako ny tale. Anga aleo zany angataka permission aminy fohatr' izao indray ilay tamin'ny farany dia voasazona ameny taratasy décharge ray taonanao mandramaraina. Eny ary sady voalasa niditra any amin'ny Brown any izy. Mandroso, tapa-kevitra ho atao amikena ianao farany fa naninona anao Domona? Nga moa nisy hoe naninona tsy zany fa Domoina nakisaka angaty izy ity, ohatrany hoe tsy tety tamin'ny farany sa nanova plasy-ny tatalo, ohatrany hoe hafahafa zany. midelila re ianao zany Domoina. Domoina, marara nga ianao? Fanina be tampoka. Ka noho izany indrindra dokotera dia mba mangataka permission mba azo-paozy indray androany fa ohatran'ny mitambatra daholo ny tsy fahampitorimaso, ny tsy fisotron-drano dia ohatran'ny tratran'ny fatigue ngamba ao Zany ve no fanaovanao diagnostika retina ary Domoina? Ohatran'izao angamba. Mila précision ny asa mpitsabo ry Domoina fa tsy tombatombanana fotsiny ohatr'izany ao jerena aloha tao sy ao anao. Efa fantatra ny mahazo ahy na ny fanafody tokony hohaniko ary sady efa nijereny docteur Lanteur parametre tsy manina akory reraka fotsiny. Tsy kitikanao any aho Domoina fa hijery parametra fotsiny. Fantatra fa tsy te ho atongotsy inao nanao mikiny alina iny. Tsy tianao ilay zavatra nitranga? Nanenina ve ianao? Ny zava-bita tsy haninenana intsy docteur intsy. Manamboatra ny saina hiatrehana ny tohany ary izao no ataoko. Nga tsy raisina? Tsy dia important loatra. Fa inona no tianao tenena amin'ny hoe manamboatra saina hiatrika ny tohany? Avelako ianao fa sahirana. Mila anao mivady aman-janakao. Lozanao lanandro mivady kely sy ny zanany fotsiny. Domoina, verina ty ianao. Mipitra ianao aloha dia tenena izay tena tianao lazaina fa aza manao sary teny. Impira mamerina hoe dokotera za mila mahay milaza zavatra mahitsy, mazava. Inona ny tianao lazaiko anao? Inona ny tianao eno? Tianao fantatra hoe solafa ka? Ny voadyvoady eo fa tsy tia olona izany. Tsy mila n'izany fitiavan'izany akory. Nefa tsy nahazaka fa alina anankiray monja dia nenjera daholo ny fefy rehetra. Ilay olona nanikafako ny foko anefa efa vadin'olona, efa manana ny anjara-pitiavana. Mampimebe aho eny amenakavony efa ohatran'izao. Manaranaka ilay izy. Tanomboka tamin'ny renibeko, dia avy eo ny reniko, voafatotry ny olona efa mifantoka amin'ny olon-kafa. Voko io ka dia mbola tsy lasa lavitra, dia aleoko taperina sahady. Ary tsy tiako hiaina an'izany na iray segondra akory azy ity dia fantatro ny tokony ataoko. Lasy mona, nakarato ny varavarana. Docteur Intsy, gina, tsy nahetsika teo ambony sezany. Mona, nahazo permission? Amin'ny section iza moa kimy misy manalazaza ato amin'ity hôpitaly ity. Tsy ampijaliako amin'ny olona efa manambady ny zanako. Fa oriana sahady ve mbola tsy mifoka rivotra akory ny lavakoriny anankiroa. Nianahana, ny fampijery be docteur Tovo sy Lanto. Samy niarana ny tany hoe fa ahoana. Lanto nanenjika ny moina. Docteur Tovo niditra tao amin'ny bureau docteur Intsy. Fa ahoana lesy? Natao lahina zanak'olona? Misy mba ilahy fotsiny zany? Tena tsy haiko. Nanasiko ny tenako aza tsy haiko hoe ahoana. Fa manambady ahoana ilay? Tena tsy napoziko hoe ilay olona nomeko aza tena hoe napetrako amin'ny toerana ambony indrindra amin'ny namako rehetra. Olona misaina be no anao an'izany. Tena leo aloha ivoaka fa ohatran'ny be loatra izany zavatra ampidirana anaty lohako izany. Tsy iran'ny saiko daholo. Intsy mpitsoaka adidy. Mona aloha andraso aloha kia. Fa ahoana Mona? Ary aza mandeha mafy be ohatran'izao ndry. Iza ny analazaza dia fa maninona no analazaza? Tsy tiako hiainany bebe anay, mamanay, hiainako sahady izy azy ity. Dia aleoko manao sorinazy fa tsy tapaka mihitsy raha mbola mitohy. Fa angandry bevoka dia docteur Intsy ny dadany. Dia inona nanaovana sorina hain-jaza tsy manatsiny? Mona, mipetraha aloha ndry. Dia teneno hoe inona daholo izany fa manana zo alalany mahazo andria na mandria ane zahay. Ary hitandry ilay alina ilay zasaka atory tany mitovy ilay niaraka tamindry iny. Dia izay ilay tantara
Zay zahay olona voafatotra azondrizany hoe voafatotra tanky ny lanto tsy mahita ambara tsy nahetsika intsony imona ny lasa ny azony lalana very hevitra tsy mahita intsony ny lalakaleny ny rimirimo avy any anefa ny fiara-pitondra marary ny hopitaly kotak'izay toy ny janona daholo na ny fotoana na ny hetsika manodidina olona tsisy saina adaladala jereo lalana rehefa mandeha fa mampidi-dojany hafa voasitony dokotera Intsy imona ka samy mipitika tery amin'ny sisiny izy ireo fa maninona ny tazomina fa naniko iny tsy tapaka ioziny io raha tsy misy anankiray atao soriny ianao tsy tia hafa ny zanako aza vonoina zaza voaozina zaza voafatotra io tomoina nampidirina tao amin'ny sampan'ny hopitaly teo akaiky imona miandry teo ivelany teo lanto dokotera Tovo ary dokotera Intsy nomeniavo Domon misy fianakaviany ve ato azafady izano miaraka aminy renjanako izy fa angahy ela tsy manambady indray mangina aloha nareo fa mbola miteny ny dokotera efa stable aloha ny marary fa ohatry ny hafahafa izany fa ahoana dokotera misy fikorontanana ny sainy izany hoe trouble mentalement izy io dia mila traitement nefa hainareo tsara fa délicat be ny fampiasana antidépresseur sy psychotrope amin'ny olona mitondra vo indrindra mandritra ny 3 volana voalohany moa tsy andany hoe interne izy tena kely ny pronostika avoray azo isan'ny mpitsabo amin'izao tsy fahasalaman'ny sainy izao tsy hoe mitsipika ny diagnostika anao dokotera fa ohatry ny aloha be loatra ny conclusion anao zany probable kokoa ny hoe surmenage vokatry ny arerana be loatra sy fampiantorimaso ny fikorontan'ny hormone amin'ilay voaka eny supposition nya fa aleoloha izy akaina tsara voaterina asiana fampatoriana koa izy ary mifatorana mihitsy ny tanana izany manapaka ozina voafatotra izany foana ny teniny eo dia mitady zava-maranitra izy andromany ny kibony bon avelaka aloha nareo fa hamonjy marary hafa fa ao amin'ny braoko raha misy ilainareo fa iza izany le fadiny latsilazay aminay dia manana lesy efa manambady dia mbola mikasikasika zanak'olona ihany fa izy moa ianareo ny tokony anaovako rapport amin'ny fiainako mba moindre respect ho anay namany fa rehefa nivira virainao taniny anay dia vitanao izay tianao atao dia izay tena mialatsiny aminao fa tsy misy idirany hoe talena lehibe anay ianao fa namana ikambanana raha vaviko ny voakasika marary ahy io ny fiainana efa mikorotana mbola nararotinao ihany izy tsy nanararotra azy aho olona conscient tsara izy tamin'izay niaraka olon-dehibe izy ary nianatra hoe rehefa fotoana inona ny tsy tokony anaiky olona efa marary mikorotana ny sainy izany mbola ataon'la responsable ihany koa hoe tsy mitanjana fa vao nisafoana fotsiny dia nanaraka dia namafy elaka mafo fa mampitanjona fa tsy maintsy ho tanteraka amin'ny conseil izao rehetrarehetra izao dia hitantsika eo ny toyany tsy namaly fa lasa fotsiny dokotera Intsy telo andro taty aoriana taitra tomoina oay fa ay izao oay tao mifatotra ny tanako fa ahoana izao kokoa tomoina manahoana ndry izay ato amin'ny hopitaly ndry fa nanao fatigue générale dia tsy maintsy natao perfusion sady napatoriana perfusion dia fanafody fampatoriana dia ahonaka izany le zaza tsy tsara ho azy anefa fanafody be dia be nefa atao ahoana kifa raha tsy zakany un mal pour un bien hono vahiny aza miteniteny foana ndry momona aokandry zanaka kely koa angah izy ny diso angah izy nangataka an'io tonga teto an-tany izany mihitsy ny teny lazaiko tamin'ny tatanay sy mamanaiky isak'izay manome tsiny ay zareo hoe sahirana ny taiza sy ny sisa ary nandalo ve ki dokotera Intsy manongo tena be izy ao am-piasana tsy avelanay makaty koa izy fa manakorotana andria aty mifamaly amin'ny dokotera Priskata lehan'ny ato amin'ny psikatria ato foana koa izy psikatria aiky lasa tala izany izany napiditra tato izay zitovo nahita ndry tena hoe tsy azo ny kalmena tao aorianan'ilay indrisaka voadonany ambulance iny sady tia nanana service libre teo akaiky teo mifona kia mona tsy maninona kia normal ao raha atao hoe adala ohatrany hoe tsy tiako ny zanako
nefa tsy izy ny tsy tiako fa mba tiako hiaina fiainana milamina izy, hiaina eo anivona ray aman-dreny mifankatia. Ny dadany tsy tia ay akory, efa manambady, efa manan'olon-tiana. Tena grave kia, natovy namany akaiky be iny aza ne tsy nalala hoe efa manambady izy, fa ahoana marina nalalandrio hoe efa manambady izy. Tena tsy misoratra eny amin'ny tarehan'olona ke hoe otriny ahoana ny fiainana. Fa efa nitantarako andreny zany le resaka piso iny, le piso le olona miaraka aminy, olona miantso anazy iny, miantso anazy foana moa za. Hitako mifanakaiky am-po ery zareo. Tena mampalahelo koa kia le izy, ka izy zany efa tena manan'olon-tiana. Andraso aloha fa hoe ahoana ny antsoin'ilay olona hoe piso? Eno pisony. Okizay ka, lehibe koa amin'izany resaka izany. Za kilanto mba ameo rano fa mangateta be any tanako mifatotra tsy afaka misotro rano. Mona, tena kendaiko be ndry. Za ve nahatonga an'izao resaka nitatra be zao, lasa sinema ohatr' zao. Zanaka nabaviny akile hoe piso teraka ny anabaviny dia najanona tamin'ilay zaza, dia tsy hitanao izay analan'ilay zaza andro dia nividianany telefonina, dia miantso foana nefa ilay zaza avy eo. Tena hoe fanontaniana tsy napetraky ndry taminy, fa nazavana kely tsy nangatahana dia lasa nitatra be ohatran'izao. Marina ihany akile lazain'ny dokotera itsy hoe rehefa mangataka zavatra na mila zavatra dia mila mahitsy sy mazava. Tezitra amiko ngakindry? Tsy mona, na nino ndry zao raha nanontany azy tamin'iny ihany. Lanto raha tia akindry dia mba voaika ireto mitazona ny tanako reto amoky mba voay ao fa areniko ny atysoko. Fa raha voaiko nefa reto dia anao nino ndry, dia ravinondry eo indray ny zanako. Sombinaiko io lanto sombinainay, sanao ninina azy fa andeha anarina izay mbola azo arenina ki. Sady alaka misy ny andro androany vao manomboka izay ny conseil. Nianahana ireo dokotera rehetra tao anatin'ilay fivoriana. Dokotera iny tsy tafatsangana, dokotera Tovy ny vandravandra be. Dokotera Domony, conseil ny ato, tsy azo idiran'ny interne. Mba miangavy ao dokotera, mba avelao ao hiditra azafady hanazava situation kely, tena miankina manaina ny zavatra ho teneniko ao. Eny are, fa fitiny ny zavatra lazainao fa mbola maro ny fanapa-kevitra ho raisina ato, indrindra momba ny section misy anao. Eny ary, mankasitraka indrindra dokotera nanome ny fitenenana dia avy dia fitiniko angamba ny tiako tenenina hoe maneho ny fialatsiny aminareo dokotera rehetra ato anatin'ny conseil aho, indrindra aminao dokotera Intsy ary ihany koa aminao dokotera Tovy, fa tsy fifankazoan'ny kevitra ary ihany koa fifandosona ny nahatonga ny fikorontanana rehetra atao anatin'ny service nisy antsika moa izany, dia tena maneho ny fialatsiny. Eny tena mitondra voka ao ary dokotera Intsy ny rainy fa samy mbola mpitovy izahay, tsy misy manambady izany hoe tsy misy resaka adultère ary ihany koa tsy misy resaka fanararotana. Manamarina izany ve ianao dokotera Intsy? Eny tompoko, fitiavana madio no niarahanay. Nareo rakizy rehefa manao izay ataonareo any dia mba responsable. Zao sahady dia manafangaro ny asa sy ny fiainana. Voaray ny fanazavanao ry dokotera Domony. Fa ahoana moa no fany aminy fa tsy mbola anaty rediredy ianao? Raha ny diagnostika navoakan'ny dokotera Priska mantsy dia manan'olana ratsaina ianao. Ireto netiko ireto dokotera ny taratasy valin'ny testa rehetra natao tsy manambara fikorontanana ninninina ary tsy misy singa mampiseho fa tsy vorosaina tsara aho. Voamarinao ihany koa fa tsy misy fanafody napetany tamiko afa-tsy fampatanjahana sy fampatoriana, tsy misy antidépresseur na psychotrope. Eny ary, voaray reto afaka mamonjy ny efitranonao ianao fa voaray ny fangatahanao. Tsy nety niverina tany amin'ny efitranona nefa imona fa niandry teo ivelan'ilay trano fivoriana. Na niezaka mandresy lahatra azy ary lanto, resy tory teo izy. Adiny roa taty aoriana, nivoaka daholo ny olona ary dokotera Tovy nivoaka farany. Zay, fangaladoma niandry teto. Fa aizy dokotera Intsy, ohatrany tsy hitako mivoaka teo izy, dia inona ny fanapahan-kevitra atao? Hita orinanao hito fa anao aloha miverina ary fa reraka be eo indray ianao. Intsy, dia ahoana ny fanapahan-kevitra atao? Tsisy miova radoma. Ny zandrin'ity zazy ity fotsiny no niditra ao amin'ny hopitaly intsony no amboarina fa tsy toerana fanaovana an'izany aho. Ary andao isika ry lanto any amin'ny kafetaria andinika no afo fa kay no songoana an'reto. Tsika ny ihany hoe roviana ny rarany ka izy efa telo mianaka.
Intsy, dokter Intsy, tezitra amiko ve ianao? Andao aloha iverana amin'ny efitrano fa reraka eo ianao e. Za tsy marary, za tsy malemy fa afaka mitsangana. Tezitra amiko ve ianao Be ilo sy be moko ianao ty ry domoina fa indraindray tsy ianao mampiasa azy. Ary be tsy miteny loatra ka tsy aizay mihodina ao anatin'io sainao indraindray. Nefa izay ilay olo tiako, renjanako. Izay toetra izay mihitsy no nanintona taminy. Izay no toetra matiko ka voninao ny iaina hiaraka amin'ny raha manaiky ho ahy moa izy. Eny, manaiky aho. Ka Rofina ihany arô atao ty raharantsika sinjity e. Ngaza efa manana junior. Ngaza ataon'ny olona ny atao e. Fa dia tena toe-javatra ohatran'izao mihitsy ry tovy ny manimba fiainam-pitiavan'olona maro. Na tsy fitiavana azy e. Tsy manontany mazava fa mandray ampahandrisakeny dia miolon'olona any. Raha misy tsy azoazonao amin'ny olona, anontany io na resao izy. Mampirafy anga ianao. Mahasosotra ilay toetranao ohatran'izao. Rehefa mila zavatra dia mila mahitsy, mazava. Dia ilay zaza atao victime ty koa. Rehefa misy tsy mety ny fiainanao, dia aza izy no mena tsiny. Izy anga nangataka ny ho tonga teto an-tany. Sady izy moa no afaka misafidy ny situation hatongavany eto an-tany. Tsisy! Fa manana kosa fahafahana manova rehefa tsy mety ny lalana nandehanany teo aloha. Ilay resaka ozina fatotra indray, afaka tapahana, ara-pinoana misy ny fanapahan'ozina. Fa raha ny ozina rehetra ny tsy mety tapaka, na tonga dia mandaitra. Misy olona tokony efa naniry rambo sy nandeha tongotra efatra izany rehefa nilazaina hoe miazavany ny lay alika maty ty. Voafatotra. Nolalaovin'i Ertina Rafilipo, Miora Ramaria, Tantely Domoina, Dimy Dokter Intsy, Yaingo Lanto, Finaritra Dokter Tovo, Eric Dokter Miconseil.